ahoana marina, anao ahoana no avy ny vahoaka malagasy? Tsy fantatra aloha, raha tena vokatry ny fo na fiatsaram-belatsia ilay fietsika izay nataony mpikambana vaovao eo anivon'ny HCC amin'izao. Namory ireo mpanao politika mantsy izy ireo omaly. Fivoriana, izay sarintsarina fokoa nandoa ihany. Azadino, fa efa niantso io fokoa nandoa io foana ny antoko-panohitra, izay notarihiny Filoha Marc Ravalomanana. Raha ny zava-nisy aloha, dia tsy lay fitakiana izay nataon'ny mpanohitra mihitsy. Ity no tanterahana omaly zoma fa ena ny volana May tetsy amin'ny Novotel ity. Nanomboka tamin'ny folora ny fotoana. Tonga ara-potoana tokoa ireo mpikambana miisa 7 mianadahy ao amin'ny HCC. Avy hatrany dia noredona ny iram-pirenena. Iadana sy ho finaritra, sambatra tokoa izahay. Tononkira, izay zary fomba fanao sy tsy maintsy ho iraina ho an'ny malagasy sisa. Fa raha ny zava-misy dia mifalohitra amin'izany. Iomezany vidim-piainana sy ny jirama ary ny tsy fisindrano aza ny malagasy amin'io tononkira io. Ny fantaniana mipetraka dia ny hoe iza marina moa no tena tompon'antoka ka mahatonga ny vahoaka malagasy ho fadiran'ovana sy ho zary fomba fotsiny mira ilay iram-pirenena izay tsara rafitra sy tsara tononiny. Hitantsika taratra tamin'ny zavatra nisy nandritra ny fiaonana teo ny mpanao politika sy ny mpikamba ny HCC vaovao omaly ireny zava-nisy ireny. Hoy mantsy ny mpaneho hevitra, raha niresaka mahakasika ny zava-nisy teto amin'ny firenena tao anatin'ny fifidianana ny taona 2024 iny hoe za tsy resaka querelle politika fa le réalité sur terrain toko resahana. Élection nationale moa resahantsika eto lozika be le satria HCC no manasa, fa raha resaka contentieux électoral tsika na élection nationale na élection locale ny sehatra fotsiny no samihafa. Ny tiako ambara dia na inona voarakitra ao anatin'ny lalàna ny fampiarana azy ny tena andrasan'ny vahoaka, ary izay fampiarana azy zay no mampatonga n'ilay vahoaka mpifidy tsy mahatoky an'ilay juge électoral. Ohatra iray fotsiny no entiko aminareo ny zava-nitranga tamina élection communale tamina circonscription électorale anankiray. Rehefa namoaka dia résultat provisoire ny CENI nalan'ny candidat anankiray izay nisy elanelam-bato 900 mahery dia namoaka ny résultat définitif ny tribunal administratif nampitsimbadika ny valin'ny voka-pifidianana satria nisy ny annulation 14 bureau de vote tao amin'ny commune rurale io. Araky ny andininy fa 720 andalana fahatelo izay milaza fa tokony hisy notification makany amin'ireo intéressé mba ahafahan'izy ireo manao mémoire en défense. Tsy nisy zay zavatra zay. Rehefa natao ny fanadihadina sy ny recoupement dia mazava ho azy fa tsy natao ny tribunal administratif izay ka taminay dia violation pure et simple ny volazany lalàna le izy. Rehefa napakarina teny niveau conseil d'état le raharaha dia namoaka didiny conseil d'état nanafona ny didina avoaka ny tribunal administratif sady nandidy ny amerenana ny fifidianana. Tsy le famerenana ny fifidianana no olana ho an'ilay mifidy any anivon'ny commune ankehitriny fa ny fahitana ilay ben'ny tanàna izay tsy lany izay mipetraka eo amin'ny toerany ben'ny tanàna sy mbola manao asany ben'ny tanàna, fa indrindraindrindra ny fahitana autorité eto amin'ny fanjakana tany sy ny fanjakana izay tonga any anivon'ireny district sy commune misy an'ilay toerana dia karazany cautionné ny fahalan'ile député le ben'ny tanàna satria dia tonga manatrika eo le ben'ny tanàna ary dia raisina ohatra ny ben'ny tanàna. Ny dikan'izay aiza le force exécutoire zany manamarina na manamafy ilay didina voaka ny conseil d'état ary tsy tranga ray zany fa marobe amin'ny resaka olana teraka ny fifidianana. Izay no zava-misy eto amin'ny firenena. Nisy tokoa ny alabato ary tena nisy. Saingy fosotra mahatonga ny fitondrana alohamboto tahaka izany eto amin'ny firenentsika dia ilay mpamoaka didy hoe lany ho filoham-pirenena sy hitantana ny firenena ilay olona izay efa hita fa tsy lany. Ny HCC io resahana io. Hoy mantsy ny Filoha Marc Ravalomanana,
raha niresaka momba io alabato io hoe azo raisina fa tsy mitombona tompoko iny inona mampitombona azy hoe ireo fitoriana rehetra natao a dia par voie de huissier avokoa ny pirofo nisy a ny legal team tena ekipa ray manontolo a na olona expert veto a na mpitsara dolo ny akamarony a na olona venivelany na nampy tao de fanontaniana azy manamafy ve ianareo fa tsy nisy a ny décision politique tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny 2018 namoaka ny 1,200,000 doublon ny zay nataon'ny révélation nataon'ny filolefitry ny CENI lazy izy tsy niterena tsy nivozonana fa feo amin'ny fieritreretana nafa nanontaniany mpanao gazety raha mato ity président ny ACC antsizy akory a fa le taloha dio izy hoe nandray ireny fanapahan-kevitra ireny izahay mba tsy sy nikorotana eto amin'ny tany sy ny firenena niarana enao zany tsika mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataony teo izay izany dia midika mazava fa mitombona avokoa ny pirofo rehetra saingy nanjaka loatra ilay fitiavantena sy ny fitiavanseza teo amin'ny mpamoaka didy ny sasany raha teo te azo toerana ka na tsy hainy aza nitondra ilay firenena tsy raha rahiny de tafaraka tao ny disiny manina ho an'ireo mpambotry vahoaka sy ny tsy mataotody eto amin'ny firenena tsy nahagaga raha banga be ny seza izay midika ho tsy firarahiny ireo mpanao politika sasany ity zava-dehibe ho an'ny firenena ity ny tena nalasa saina moa nandritra ity fionana ity raha nanomboka tamin'ny folora maraina ny fotoana hatramin'ny iray ora sasany mbola tsy vita ny famelabelarana ataony HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenany mahakasika ty andrim-panjakana ity lany tamin'izany avokoa ny tapany maraina vokany betsaka tamin'ny irena saina no tsy naharitra fa nody vokatry ny anoanana ankoatr'izay dia tsy nisy natamingan'olona avy amin'ny fanjakana no niatrika ilay fotoana kanefa dia resaka fifidianana sy andraikitry ny HCC na ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana no antony ity fotoana ity tsy nahazo fanasana ve izy ireo sa ny nina tsy tonga satria ilay lanonana any avaratry ny nosy no maika fa tsy no avy ny vahoaka malagasy izay latsaka anatin'ny fahantrana izay ilay ilazaina foana fa tsy misy rarahin'ny mpitondra io ny ho avy ny malagasy izany fa raha azony ny fahefana amin'ny alalan'ny bodongerona vokony kibony amin'ny alalan'ny kolikoly sy ny volam-bahoaka dia na ho banga toy izao aza ny sezany amin'ny fandiniana ny ho avy ny firenena sy ny vahoaka malagasy tsy rarahiny efa mazava mantsy ny tanjony araka n'izao fanazavana nataon'Andriamatoa Rivirakotovao izao hoe tompoko inona ny zatra mitranga ankehitriny aza raisinareo nareo tsirairay avy a fa prinsipa ny resahana izy anareo izy isika maninona no mpitsara zao mpitsara daholo nareo rehefa mitsara tompoko fafantaranay azy a raha fa misy fifandraisana amina le olona le mpitsara le olona ho tsaraina dia tsy mahazo mitsaranyiny ny mpitsara za tsy dia mahay lalàna fa mba fantatro kely zany any amin'ny déontologie ny avocat raha vao manana fifandraisana amin'iny dia tsy afaka se constituer le avocat satria manana rotim-pihavanana amin'ireo olon'ireo inona ny fomba mampanao oentin'izao fitondram-panjakana izao ankehitriny mametraka ny olona amina sehatra anankiray oentina nefa hitsara ty zavatra mamayntsika ity dia ny fifidianana mazava angamba ny fanazavana izay nataony teo izay iza moa no tsy mahafantatra tokoa fa misy amin'ny mpikambana eo anivo ny androm-panjakana io no vadina mpikambana ao amin'ny CENI izay dia midika mazava fa tsy misy zavatra evoaka ara-dalàna izany eto satria sady mandidy no manapaka no hitsara io fifidianana io ny ACC raha teo nanilika andraikitra foana nandritra ireo fanontaniana na vaivay izay nahazo azy ny valim-panontaniana rehetra dia ingazo Henri Karakotoarisoa azo raisina fa tsy mitombona
izay filohan'ny HCC teo aloha no fototry ny fahoriany vahoaka malagasy izao, raha ny fanazavana izay nataony filohan'ny HCC omalio. Isan'ny valiteny mantsy dia ny hoe HCC teo aloha no nanapaka an'izao, dia izay hatrany no valim-panontaniana hatramin'ny farany. Nanome toky aloha fa hoe iova ny fomba fiasa, saingy tsy fantatra mazava hoe oviana ilay fiovana io no hiantra ao amin'io androm-panjakana io. Efa toy izany ihany mantsy ilay teo aloha, ary nilaza ombienombieny fa nanao ny fianianana ihany koa, fa dia iny ny arahantsika nahita iny ny zava-nisy. Azo inona fa tsy tonga ho azy ny tsy fahatongavany ry solotena avy amin'ny fanjakana, sy ireo lohandohan'ny mpisorona tao amin'ity zavatra ity izay nokarakaran'ny HCC, fa ao raha io ihany koa izay midika fa tsy misy rara iny izay fombafomba sy ny zavatra izay ho atao ihany. Izany no mbola antony hitakin'ny mpanohitra ny mahakasika ny fikonan-doha nasionaly mba ahafahana mijery ny tombontsom-bahoaka. Iny tranga omaly iny no hitarafana sahady indray ny ho avy ny vahoaka malagasy afaka 5 taona raha toka tsy mitandrina sy diso safidy indray, dia 5 taona manaraka letika tanteraka. Izay no nasarotiny any filoha Marc Ravalomanana ka nijorony amin'ny ray aman-dreny ny malagasy azy. Anehoany fa tsy tokony ho zarazaraina ara-politika sy fiaviana ary finoana ny vahoaka malagasy, fa malagasy iray ihany. Mila tena mifantoka amin'ny ho avy ny vahoaka raha te hanan-karena indray. Aoko izay ny fitondrana Jiolamboto izay nampahantra tao anatiny 13 taona katroka izao, fa raha mbola izao no ampy 5 taona fa ahoana mariny. Ahoana mariny